Hoany firenena malagasy dia efa manangasangany hisian'ny korontana hoy Pasteur Mayol. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia toy ny mahazatra foana asio j'aime ny vidéontsika ary abonné ihany koa ny pazintsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Androany moa isika iresaka mikasika an'ity mpaminany malaza ity sy mpaminany lehibe ity, tsy iza moa izany fa Pasteur Mayol. Tsy misy tsy mahafantatra izany Pasteur Mayol izany satria izy dia antoko mpanorona ny fiangonana Apokalipsy. Ny tamy 4 Aprila 2024 moa dia tao amin'ny Coliseum de Madagascar nisy fitoam-bavaka Apokalipsy na hoe sabata fanolorantena sy sabata fifadian-kanina. Tamin'io moa no nilazany Pasteur Mayol fa ny andro 4 Aprila 2024 dia andro nifanaovana tamin'ny Andriamanitra ary namaliana ny antso izay nifanaovana taminy. Satria manko nampitsiahiviny fa tamin'ny faramparany volana Marsa dia nisy antso anaovana vavaka fifadian-kanina ao amin'ny Coliseum ka izany no nitanterahana tamin'ny 4 Aprila 2024. Notaritiny Pasteur Mayol mivady mo io sy ireo mpitandrina maro ary vory marobe ny olona tao amin'ny Coliseum. Fa tena mahatalanjona tokoa fa tena enjana ity Pasteur Mayol ity ary tena mety mahay miresaka mivantana amin'Andriamanitra satria be de be ny olona mbola tsy nisy na indray mandeha na indray andro izany Pasteur Mayol izany namory olona tao amin'ny Coliseum ka tsy maro toy ity ny olona. Maro foana io ary feno foana io Coliseum io rehefa Pasteur Mayol manao izany fitoam-pivavahana izany. Tena enjana aloha izany Pasteur Mayol zany, sabar Jehova sy Gideona. Tsy mahagaga tokoa moa satria olona miaraka amin'izany Jesosy Kristy izany dia tahiny sy ambinina foana amin'ny fiainana ary mahaliana olona izany fampianarana tsara izany. Tamin'io ihany koa moa no nivavahany ho an'ny firenena fa tsy hoany Madagasikara sy firenena malagasy rery ihany no nivavahany fa hoany izao tontolo izao rehetra no niantefany nivavaka izany Pasteur Mayol izany ary nivavaka ireo Apokalipsy. Inona moa ny tokony hivavahana ho an'izao tontolo izao hoy Pasteur Mayol satria mananontany ny loza ity tany ity ary mananontany ny zavatra izay mety mamparikoriko sy mampangovotra. Nohony zany dia tsy maintsy vavahana izany zavadrehetra izany ary tsy maintsy angatahana amin'Andriamanitra mba ho voasakana ny loza zay tokony hianjera ity ambonin'ny tany ary amin'ny izao tontolo izao. Tsy maintsy nasina ity fivadian-kanina ity ho izy koa satria amizay mba harovan'Andriamanitra ny vahoakany ary mba harovan'Andriamanitra ity tany ity fa raha be de be tokoa moa ny olona mibebaka sy olona mahafantatra izany Andriamanitra izany dia mamindra fotoko izy ary manala ny loza mety tsy antefa amintsika olombelona ihany koa ny atezerany. Tsy mahagaga raha toa ka Pasteur Mayol nanao an'ity satria izy moa ray aman-dreny mpaminany ary olona manana izany ara-panahy ambony izany. Mety tsy tonga ho azy ity zavatra ity fa matonisy ny fifadian-kanina sy ny fanaovana ity zavadrehetra ity dia mety mitombina lay hoe mba hiarovana amin'ny loza ity tany ity. Sambatra isika malagasy, sambatra ny eto Madagasikara manana an'ity mpaminan'Andriamanitra ity, manana ity mpaminany izay miaro isika amin'ny loza ity, engany ho tanteraka tokoa izay kasaina ary ho ianon'Andriamanitra izay vavaka ataony ity mpaminany lehibe ity. Ny tao amin'ny Coliseum ny 4 Aprila 2024 moa dia nivahoaka ny Antananarivo sy ireo mpino Apokalipsy no nantsona ny vory na natanteraka izany fivoriana masina sy fifadian-kanina izany. Nefa tsy ao Antananarivo rery ihany no misy an'izay fa ny fiangonana Apokalipsy rehetra maneran'ny Madagasikara ary ny anivelany ihany koa ny any amin'ny kontinanta anivelany ihany dia manao izao fifadian-kanina sy fivoriana masina izao. Nohony zany dia vavaka lehibe ity ary engany ho sambatra tokoa ity tany ity ary engany ho henon'Andriamanitra arak'izay efa nolazaiko teo ity zavatra ataony mpaminany lehibe indrindra ity. Tsara ho marihina sy tsara ho tsindrina moa ity Apokalipsy ity dia avy teto a Madagasikara izy no nipoitra ary nananaka ny anivelany ary efa be de be ny anivelany misy an'ity Apokalipsy izay taritiny Pasteur Mayol ity, toy ny any Afrika sy any amin'ny kontinanta Eropeanina dia misy an'ity ary nipoitra avy teto a Madagasikara. Nohony zany dia eto a Madagasikara no foibeny ity fiangonana ity fa tsy mba toy ny fiangonana sasany avy any ivelany miditra eto a Madagasikara fa ity Apokalipsy ity dia somary hafa kely izay.
Ary nambarany tsara mo ny androny io fifadiankanina io satria tena mila mazava tsara izay. Ny fifadiankanina dia manomboka ny amin'ny zoma matomasoandro ka hatramin'ny sabotsy matomasoandro. Ary ny mampiavaka ny fivavahana ity apokalipsy ity raha oharina amin'ny ireo kristianisma rehetra dia nohony izy mitondra ny foto-kevitra hoe Jesoa maty tamin'ny antsasakerinandro ary 3 andro sy 3 alina dia nitsangana indray. Tamin'io ihany koa mo no nilazany Paster Mayol fa mivavaka indrindra ho an'ny firenena malagasy koa izahay koa satria efa manantanina ny loza i Madagasikara ho izy. Manangasanga ihany koa ny hisian'ny korontana eto amin'ity firenena ity nohony zany dia tsy maintsy vavahana izany zavadrehetra izany hoy Paster Mayol raha nitafatafa tamin'ny ireo izay mpanao gazety sy ireo olona mpanao interview. Nohony zany dia tsy maintsy nasina ity vavaka ity ary tafiditra anatin'ity vavaka sy fifadiankanina izay atao ity ny vavaka ho an'ny Madagasikara ny mba hisiany filaminana, mba hisiany fandriampahalemana ary mba hisiany izay rehetra mety azo antsoina hoe fiadanana ho izy ka ampidirina anatin' ity zavatra ity. Natao izany vavaka rehetra izany koa satria mba mila firenena vanina koa i Madagasikara ary tsy misy izay maharatsy sany atako angamba fa ny zavatra soa rehetra dia avy amin'Andriamanitra ho izy. Raha fintinina mo izay rehetra voalazanteo ny mikasika an'i Madagasikara dia mivavaka ho an'ny malagasy, mivavaka ho an'ny Madagasikara mba tsy hisy ny korontana ary mba hisian'ny filaminana indrindraindrindra mba hisiany izany fandriampahalemana izany no antony nanaovana io zavadrehetra io ary raha miheno i Andriamanitra, raha miheno ny zavatra sy ny vavaka izay ataon'izy ireo Andriamanitra dia mino marimarina kokoa i Paster Mayol fa hilamina ny Madagasikara ary tsy hisy ny korontana, tsy hisy ihany koa ny zavatra mety hisiany tsy fandriampahalemana fa andro fahalemana ny tany ary hilamina koa ny eto a Madagasikara. Zay sy zay ny zavatra noteneniny raha fintinina ny amin'ny Madagasikara koa dia andrasantsika emo izay mety ho valim-bavaka azon'izy ireo sy ny valiny vavaka izay nataon'ny Paster Mayol sy ny ireo apokalipsy maneran-tany ary maneran'ny Madagasikara ihany koa. Ary farany fa tsy latsa-danja ho i Paster Mayol raha sanatria ka sanatriavo ka tsy miheno ny vavaka izay ataonay Andriamanitra dia mba efa voaharo amin'ny loza mananontanina i Madagasikara ary mba efa voaharo amin'ny loza izay mety mamaivay ihany koa. Indrindra mo ireo rehetra izay nanatanteraka ny fitoampivavahana dia azo antoka fa ho voaharo amin'ny loza izay mety hitranga eto Madagasikara raha sanatria ka tsy miheno Andriamanitra. Ny loza dia tsy maintsy ho hisy hoy Paster Mayol ary izany indrindra no anaovana ity fitoampivavahana ity mba hisorohana amin'izay ary sao de mba hiheno Andriamanitra ka mety tsy hisiany izay loza izay na mety anajanonany izay loza izay. Raha ohatra ka tsy maintsy havy ny loza tahaka ny tondradrano izay fahitantsika matetika ho i Paster Mayol dia mba voaharo amin'ny fahafatesana ny vahoaka malagasy ka izany rehetra izany re tompoko lahy sy tompoko vavy no antony anaovana ity zavatra ity. Apetraka atsika hatremo ny mikasika an'izay re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankateligny anareo rehetra nahaino hatramin'ny farany mbola miangavy foana ny hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay ho dia Saodia fa ianareo kosa malehova mahalasana ary mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao.